ampifaliana atrany no iarabanantsika any atokatrano tsirairay any manaraka nyzao fandaharana volakandro ny sabata fa 7 ny volana marsa 2024 izao. Anio sika dia anaraka fandaharana maro izay samy anany ny sokajiny avy. Alohan'ny andrenesantsika sy ahitantsika an'izany nefa dia andeha arao ity iray ity. Tsy misy mahasolanao tantano izay fa ose
hasolanao toanome oery fao se iresaka manokana ny amin'ny tanora sy ny fahasalamany isika amin'ity folakandro ity. Maninona moa no horesahantsika zany hoe tanora sy ny fahasalamany izany? Ampatsino antsika fa ity androandroany sabata ity dia natokana manokana ho andro maneran-tany ho an'ny tanora eo amin'ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito. Ary noraisina manokana ny teny hoe mitia ireo noadinona. Eo amin'izay noadinona zay dia mieritreritra isika tanora fa ny ivelan'ny tenantsika no tena adinotsika. Kanefa eo amin'ny tenantsika mihitsy indraindray no misy adinotsika. Anisan'izany ny amin'ny fikarakarana ny vatantsika dia ny amin'ny fahasalamantsika izany. Izay no antony nakana ity lohahevitra manokana ho amin'ny tanora sy ny fahasalamany ity. Andeha aloha jerentsika hoe tahaka ny ahoana ny ilazana ny amin'izany hoe fahasalamana izany. Araky ny ambaran'ny fikambanam-be ara-pahasalamana maneran-tany ny fahasalamana dia mihoatra noho ny tsy fisiny ny aretina. Izany hoe fahatombanana feno ara-batana, ara-tsaina, ara-moraly ary ara-panahy, izay no antsoina hoe olona salama. Raha fitiantsika zany dia hoe fahatsapana ho tena finaritra tanteraka. Ny tenin'Andriamanitra izay anisan'ny boky tsara indrindra dia manamafy izany, arak'izay voalaza sy hitantsika ao amin'ny boky nosoratan'ny Jaona, ao amin'ny Jaona 7 ny andininy 2 manao hoe ry malala, mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ane ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Mazava tsara zany fa arak'ilay famaritana teo aloha dia mitombina sy amarininy ny tenin'Andriamanitra, zany hoe antsoina hoe fahasalamana izany. Ny anomboantsika azy amin'ity fandarana voalohany ity, ambarako hoe fandarana voalohany satria ho izahantsika mba hitoy ity fandarana tanora sy ny fahasalamana ity, kanefa apetratsika amin'ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fitarihan'ireo departementan'ny tanora, ny fahasalamana ary ny communication ny amin'ny fandaminana ny amin'izany. Fa ny androany dia ny fahasalamany ny aty vava sy ny nify no horesahantsika. Raha miresaka an'izay fahasalamany ny aty vava sy ny nify zay tsika dia horaisitsika ihany ny tenin'Andriamanitra fa maninona moa? Ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko voalohany 5:20 tapany voalohany dia misy an'izao teny zao amin'izao hoe ary Andriamanitra nanao hoe
andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Misy dikany a ilay hoe Andriamanitra namorona ialanatsiny a fa nohony amin'ny fatapahan'ny herinandra zay tsy miankina aminay a dia somary tapaka kely a ny fifandraisantsika teo. Hotoizantsika ny fifandraisantsika nefa noresahana teo ny amin'ny hoe namorona antsika olombelona araky ny endriny sy ny tarehiny Andriamanitra. Ny zava-dehibe teo amin'Andriamanitra namindranana zay endriny sy tarehan'izay tamitsika ary tokony ho zava-dehibe amintsika ihany koa ny mikojakoja an'izany. Ao amin'ny Genesis toko voalohany 1:7 ihany koa dia mbola misy an'izao teny zao hoe ary Andriamanitra nanao hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava. Midika izany fa nampiasa ny vavany ary nanana ny vava salama Andriamanitra tamin'ny fotoana nanatanterahany an'izany famoronana ny tontolo izany. Ao amin'ny Genesis toko voalohany 1:8 tapany voalohany dia mbola misy an'izao teny zao hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Miara miombon-kevitra amiko angamba ny isika ny atokantrano ihany hoe tamin'io fotoana nanambaran'Andriamanitra io dia tena faly sy nitsika Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Zany midika fa manana anjara lehibe eo amin'ny tenantsika olombelona sy ny asa zay ho tanterahantsika olombelona ny fananantsika vava ary ny fitsikitsika amin'ny alalan'ny nifitsika izay nomen'Andriamanitra araky ny endriny sy ny tarehany izany. Ahoana ary ny fisin'ireo aretiny ativava sy nify? Misy fisehoany anankiroa izay azo ambara amin'ny fomba tsotra amintsika any an-tokantrano any. Dia ny aretina zay miseho eo amin'ny nify arak'izay ilazana azy zay hoe nify, ary ny faharoa dia ny aretina zay miseho eo amin'ireo sehatra manodidina n'izany nify zany, ny nofo ao anatin'ny vava izany, ny lela, ny nofo amin'ny hinify ary amin'ny takolaka ao anatiny. Andeha ho raisitsika tsiraray ny amin'ny tokony ho atao amin'ny ikojakojana an'izany tsy hatongavan'ny aretina eo amin'ny tenantsika zanak'olombelona izany. Zavatra anankitelo no ho resahana amintsika mba ahafahantsika misaintsaina sy manaraka amin'ny fiainana feno fahasalamana indrindra fa ho antsika tanora. Mila manaja ny fahadiovan'ny ativava sy nifitsika. Zay ny voalohany. Mety antantsika hoe ahoana ny fomba fanatanterahana zany? Tsotra ny fanatanterahana zany ho jerentsika eo arinao. Ny faharoa dia mihinana sakafo ara-pahasalamana. Ary ny fahatelo farany dia zao hoe manantona dokotera indray isaky ny enim-bolana farafahakeliny. Ahoana ary ny fomba anatanterantsika an'izany sy fomba iainantsika tanteraka an'izany ikojakojana izany? Ny omen'Andriamanitra antsika dia tsotra, azo ampiarina eo amin'ny fiainantsika. Ao anatin'ny boky izay nisoratan'ilay mpanoratra malaza antsoina hoe Ellen G. White, ny ao anatin'ilay asa sorany hoe le ministère de la guérison, dia misy an'izao teny zao ahafahantsika mahafantatra ny amin'izay tokony ataontsika. Ny tiany ambara ao anatin'io dia ny amin'ny hoe ny fanavaozana ara-pahasalamana. Misy zavatra efa
nampiainin'Andriamanitra ny zanak'olombelona talohan'ny fahalavona, kanefa ndikatsika zanak'olombelona sy tsy narahantsika dia niteraka an'izao fahalovana eo amin'ny vatantsika ary ny apaka tao anatin'ny aty vava sy nifitsika izao. Averin'Andriamanitra isika mba hiaina indray an'izany fanavaozana ara-pahasalamana izany. Manana dokotera 5 izy mba ahafahana mitsabo sy mijery ny tenantsika amin'ny fanatanterahana zany. Anisan'izany ny masoandro, ny rivotra madio, ny fahononan'ny tena, ny sakafo ara-pahasalamana, ary ny fanaovana fanatanjahantena, ary ny fialan-tsasatra, ary indrindra ny tena zava-dehibe dia ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ny iverenako kely ny amin'ny fomba fampiarana an'izy ireo, mety hiteny angamsika hoe ahoana moa ny fomba hitsabona na hiarovana mba tsy ahatonga ny aretina ao anatin'ny aty vava sy ny nify amin'reto dokotera voatanisa teo reto. De iverenantsika kely ary amin'ilay hoe tokotelo ahafahana mitandrina ny amin'ny fahasalamana. Ny voalohany de le hoe manaja ny fahadiovan'ny aty vava sy ny nify. Arak'le dokotera teo de hitantsika fa nisy teny tao hoe ny rano. Ny rano no anisan'ny fitaovana anankiray ahafahantsika manaja sy manaraka izay fahadiovan'ny aty vava sy ny nify izay. Akoatran'ny rano sy ny fomba hanatanterahantsika azy dia mety ho gakintsika hoe ny fialan-tsasatra de ilaina amin'ny ahafahantsika manaja ny fahadiovan'ny aty vava sy ny nify. Ahoana ny fomba fisehoan'izay eo amin'ny fiainantsika? Isika tanora amin'ny mahatanorantsika dia ny miezaka mahatratra zay everin'ny saitsika fa hatafita ny tenantsika eo amin'ny fiainantsika no tandrotsika. Raha isika fotsiny eo amin'ny fianarana, mirotoroto sika eo amin'ny fianarana ary tsy mahavatra mijery lera fa lanitsika tanteraka amin'izany fianarana zany no orantsika, na any am-pianarana io na efa tonga ao tokantrano. Eo amin'izay fanadiovana ny aty vava sy ny nify zay dia anisan'ny torohevitra omen'ny dokotera ny amin'ny hoe alohan'ny atory dia tokony anadio ny aty vava sy ny nify. Noho izay fiainatsika mirotoroto tsy mijery lera fa manokana sy manenjika ny amin'ny fianaran'izay anefa dia adinontsika ny fanatanterahana an'izy io satria rerakitsika amin'le fianarana ataotsika lava alina de tonga dia matory avy hatranytsika rehefa avy eo any ka tsy vita ilay fanadiovana. Hojerentsika indray le amin'ilay hoe mihinana sakafo ara-pahasalamana. Eo amin'izay fiainatsika tanora zay ihany ankehitriny dia mbola ampatsirina indray fa miaina ao anatin'ny rotoroto isika. Ahoana indray no isehony lay fanavaozana ara-pahasalamana? Tonga aloha zany de raisitsika le hoe sakafo ara-pahasalamana. Ny tsara indrindra dia tokony hifototra amin'ny sakafo avy amin'ny zava-maniry, ny sakafo zay hohanitsika, ary iezahantsika hialana ny sakafo mifototra amin'ny henam-biby izany. Ny avy amin'ny zava-maniry mantsy maha zava-maniry azy zay dia tena ilay voajanahary tsy misy fangarony, nefa ahitana an'ireo matiera rehetra ilain'ny vatantsika, indrindra fa eo amin'ny fiforonana sy ny fanamafisana ny ao anatin'ny aty vavantsika ary ny nifitsika izany. Eo amin'izay sakafo zay ihany koa dia mbola miverina indray ny amin'ilay fanavaozana. Tokony hojerentsika tsara ny amin'ny fotoana zay hinanatsika an'izany sakafo izany. Matetika mantsy rehefa mirotoroto tsika eo amin'ny fanarahana ny fianaratsika na ny asatsika amin'ny mahatanoratsika de ataotsika akoropaka ny fihinanana zany sakafo zany, any ka miasa mafy ny aty vava sy ny nifitsika. Indraindray zavatra mafy loatra, mamay loatra, mangatsika loatra, tsy ampiheverana no ampidiritsika ao ka miteraka fahasimbana ho an'izany aty vava sy ny nifitsika izany. Eo ihany koa ny amin'ny hoe adinitsika ny mihinana sakafo ara-dalàna. Ina le ara-dalàna tiana tenena? Le ara-dalàna tiana tenena eto de ny amin'ilay karazana sakafo zay tokony hohanitsika isan'andro. Ao le hoe tokony hinana voankazo 3 karazany
isan'andro isika ary tokony ihinana voamaina ihany koa intelo ao anatin'ny herinandro ary tokony isy reo anana sy legioma isan'andro ny sakafo ny hoantsika. Ny mahazatra atsika nefa am'izao fotoan'izao rehefa maitsika de ina zavatra ataotsika miditra hotely tsika de tsy mihinana afa-tsy ny paty a na reny hena endasina ireny a na ireo kiendiendy isan-karazany izay manimba satria misy an'ireo sakafo ampinan'ireo asida sy ireo sakafo manaitaitra kanefa manimba ny ativava sy ny nify. Mbola isy ny fotoana zay tena ijerentsika manokana ny am'izay fanavaozana ara-pahasalamana izay fa ny androany a de ny eo am'izay ampahany amin'ny fahasalamana ny ativava sy ny nify zay. Ny ijerentsika farany am'izay le eo am'le telo a de ilay hoe manatona dokotera indray isaky ny enim-bolana farafahakeliny. Inona indray no idiran'izay a eo am'lay fanavaozana ara-pahasalamana. Raha namaky sika teo dia ahitana ary amin'ny farany ary am'le hoe mila matoky an'Andriamanitra. Tsy hoe ampitovy lenta ny dokotera amin'Andriamanitra akory fa ilay fomba fiaina ananatsika fahatokiana an'Andriamanitra dia azontsika raisina ihany koa eo amin'ny fahatokiana ny mpitsabo izay andray atsika mba ahafahatsika miazona ny fahasalamany ny ativava sy ny nifitsika. Ilaintsika zany ny mahatoky ny dokotera. Tsy afaka atoky ny dokotera nefitsika raha tsy manana n'lay dokotera izay mpanara-maso ny fahasalamantsika. Irina zany tsika mba hanana an'izay manantona dokotera. Maro ireo dokotera zay misy eto Madagasikara tsy anonona satria eo amin'ny sehatry ny fitsaboana ny ativava sy ny nify a dia voarara mihitsy a ny fanaovana ny antsoina hoe publicité fa ny any azo atoro antsika dia aokotsika anantona fa betsaka ireo dokotera izay nomen'Andriamanitra talenta manokana ary nomeny ny fanjakana mahefa alala manokana mba hitsabo atsika ary anoro hevitra antsika ny am'izay tokony ataotsika mba hitandrovana zay fahasalaman'ny ativava sy ny nify izay. Mety tsy ho ampy izay fanazavana zay noentiny tamintsika androany izay fa ny tiako amarana anazy a eto mpamaranana de izao hoe iverenako lay antsoina hoe ny aretina mahazo ny ativava sy ny nify. Ho antsika indrindra fa isika tanora ny fieverantsika fa tratry ny aretina ny ativava sy ny nifitsika de rehefa maheno fangiry firina sy fanaintainana isika. Ny aretina ao anatin'ny ativava sy ny nify nefa dia tsy eo amin'ny fipoiran'izay endrika manaintaina sy mangiry zay fa eo amin'ny fiovan'ny bikan'ireo rafitra rehetra mandrafitra ny ativava sy ny nify zay a de fa manomboka ny aretin'ny nify. Ohatra hoe eo amin'ilay nifitsika fotsifotsy iny rehefa miova loko indrindra fa miova ho somary fotsy volontany zay izy a dia efa mahana zany sika mila manantona ny dokotera. Eo am'ireo manodidina nify indray ihany koa rehefa misy ny antsoina hoe fivitosana na fiovana loko ihany koa dia efa mila mailo isika indrindra ohatra hoe ny lasa misy fofona ao anatin'ny ativavatsika ao efa aretiny zay ka tsy mila mandromandry sika fa mila manantona avy hatrany an'ilay dokotera zay tokony ametrahantsika ny fahatokisantsika amin'ny fikarakarana ary indrindraindrindra ny amin'ny fanomezana toro-hevitra antsika mba hahafahantsika miazona zay fahasalamana izay. Ny faniriana dia mba samby andray ny andraiky ny sy hanao zava-dehibe ny am'izay fahasalamana izay isika tanora, indrindra fa ny fahasalaman'ny ativava zay fitaovana lehibe sy tsara indrindra mitovy amin'ny an'Andriamanitra nomeny atsika tanora mba hahafahantsika manatanteraka ny iraka sy ny asa rehetra nampanaoviny atsika ahafahantsika mitsena ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ireo lanitra fandroany ampifaliana miaraka amin'ireo namantsika zay nitaomintsika andeha ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Koa dia mametraka ny fisaorana ho antsika naharitra ny aino an'izay fandarana izay.
mandratrany Jeso rambola velonakoniaina andao idera azy zao idera azy zao sianao alleluia hoany Jeso he ataorinamako anandratrany Jeso rambola velonakoniaina andao idera azy zao idera azy zao sianao alleluia hoany Jeso he andao ampiarapeo aminay manandratsianareo avia manatona asa miandrela he azavarinety avia tony i Kristi fa miandranao izy I Kristi miandranao izy Osana wani zana kuluna laima nuni utaku Alleluia wanarira chutia wofa leibetuku ni fasuavana Edawam piarape atunay manadachianareo avia manatuna Varietuni I Kristi fa miandranao izy he andao ampiarapeo aminay manandratrianareo avia manatona aza miandrela
fantatsika tanora amin'ny ty andro manokana ity fantatsika fa androany dia andro ny tanora maneran-tany inoko fanafinaritra ny fanandramana ny ainanareo tamin'ny fanatanterahana n'ilay loha hevitra hoe mity reo no adinoina ny fantoka tamin'ny fanehoana fitiavana izany fa tsy arovanareo zay mety tsy hita nandritra ny fotoana ela ary Jesosy eny mohatra ho atsika tamin'ny fitiavana reo olona rehetra zay manodidina azy eny fa na dia ireo nadinoin'ny fiarahamonina azy ndraindray mety ny fiangonana mihitsy ary no nanadino azy reny kanefa tamin'ity androandroany ity dia nitsarovanareo izany androany ihany koa ny fanombohan'ny herinandro fiarahavavaka ho an'ny tanora ity herinandro fiarahavavaka ity dia natao mba ahafantarantsika misimisy kokoa ny raintsika zay any an-danitra iaina fiainana zay manome voninahitra n'Andriamanitra ary ny loha hevitra nomenan'izany herinandro fiarahavavaka izany dia hoe ny fahamarinana ankehitriny afatr'Andriamanitra ho amin'izao andro izao ny fahamarinana ankehitriny afatr'Andriamanitra ho amin'izao andro izao aoka ny fanamasina no hitarika anao atakatra ny loha hevitra tena manan-danja io ary tena ekina ny aina mihitsy zay mifototra amin'ireo afatry ny anjely telo mety anahirana sarotsarotra zany loha hevitra zany kanefa ho hitanao fa arakaraky ny reo toriteny zay hoentin'ireo departementan'ny tanora mifandimby dia ho takatrao fa misy afa-pitiavana zay tian'Andriamanitra ho ampitaina tian'Andriamanitra ny hitombonao sy hanampy anao hatakatra an'io zava-dehibe mahakasika ny afatry ny anjely telo io anisan'ireo tantara zay nalaza ngamba mety tsy atao amintsika asa raha mba efa hitanao lay lohay horonan-tsary hoe Lupin io dia amin'ny tantarany Assane Diop zay zanaka mpifindra-monina avy any Senegal izy tonga tany Frantsa mba hitady fiainana tsaratsara kokoa kanefa i Babakara Rainy dadany dia noendrikendrehany mpampiasa azy ny mpampiasa azy dia Pellegrini Hubert noendrikendrehany izy io ho nangalatra rojo dia mondra lafo vidy ty mpampiasa manan-karena manam-pahefana ity dia nanao ny azony atao dia tonga amin'ny polisy ny sambotra any Babakar Rainy Diop nampidirina ponjy izy ary noho ny fafambaraka zay nahazo azy dia nanapa-kevitra izy fa hamono ny tenany tao amin'ny efitrano figadrana dia kamboty i Assane Diop zay mbola tanora 5 taty aoriana i Assane dia nahazo aingam-panahy amin'ny boky anankiray antsoina hoe Arsène Lupin io boky io dia nomeny rainy azy nandritra ny fitsingerenany taona naterahany momba ny fiainan'ny mpangalatra malaza anankiray io boky io ary dia nanapa-kevitra i Assane fa hamalifaty ny fianakavian'ny Pellegrini ary nampiasainy ireo zavatra zay nianarany tamin'ity boky ity anatanterahana an'izany valifaty izany ry ava-malala ny afatra tiana ho ampitaina amin'ity andro voalohany ity dia izao ny boky dia manana hery manova tiako nefa nilaza aminao fa misy hery manova zay hoentiny ity boky ity fantatrao ny tiako lazaina ny baiboly lay boky manan-danja indrindra eo amin'ny tantara ny baiboly zay boky ambony noho ny boky hafa rehetra ary mirakitra ny fahamarinana iray manontolo amin'ity andihana afatra ity mandritra ny herinandro isika dia hianatra momba n'ireo fahamarinana ankehitriny na ny marimarina koa ny fahamarinana amin'izao fotoana iainantsika izao veriko nefa fa zava-dehibe voalohany indrindra ny ametrahana fototra eo amin'ny sehatra zay iorenany ny afatra tsirairay mandritra ny herinandro noho izany dia misy fanontaniana roa lehibe zay tsy maintsy apetrakitsika mahakasika ny baiboly voalohany dia hoe inona mpirofananantsika afahantsika mino fa tsy manam-paharoa ny baiboly amin'ny matenin'Andriamanitra azo avy amin'ny tsindromandry azy ary ny faharoa dia hoe amin'ny matanoranao inona ny tombontsoa azonao amin'ny famakina sy fianarana ny baiboly ndeha vakitsika ary lay valitsika ary lay fanontaniana voalohany mpirofananantsika zay afahantsika mino fa tena tsy manam-paharoa i baiboly io amin'ny matenin'Andriamanitra azy misy pirofo efatra farafakeliny zay manambara mazava fa tenin'Andriamanitra ny baiboly ny voalohany dia zao misy firaisana mahatalanjona
ao amin'io baiboly eo. Ny baiboly dia fitambarana boky maromaro ny soratan'ny mpanoratra eo amin'ny 700 eo zay nyaina tamin'ny vanim-potoana maharitra 500 taona eo avy amin'ny firenena samihafa izy ireo ary olona maro zay tsy nifankahalala akory. Mba halay fisary an-tsaina anie zany hoe avy amin'ny karazana fiheviana maro samihafa ireo mpanoratra amin'ny baiboly. Ohatra Mosesy, mpitarika ara-politika, mpitsara, nianatra tany amin'ny université nanjery manontolon'ny Egypte. I David, sady poeta, mpitendry zava-maneno, mpiandriondry ary mpiady. Ny mpaminany i Amos, anisan'ny mpiandry biby, ondry amanondry ihany koa i Amos. I Joshua dia jeneraly nitafika. I Néhémie dia mpitondra kapoaka amin'ny mpanjaka mpanompo sampy. I Daniel prime ministre. Solomon dia mpanjaka fa azontsika atao ihany koa philosophe. I Luka dia dokotera sady mpahay tantara. Ary Paul kosa dia mpampianatra na raby. Samihafa zany mpanoratra ny baiboly zany. Saingy tsy vitany hoe avy amin'ny fiaviana sy toerany samihafa ihany ireo mpanoratra ny baiboly ireo, fa nanoratra tamin'ny toe-javatra samihafa ihany koa izy. Ohatra i Mosesy rehefa nanoratra dia tany anefitra izy ny nanoratra. I Jeremia rehefa nanoratra tao an-tranomaizina izy ny nanoratra. I Daniel rehefa nanoratra tao an-dapy izy ny nanoratra. I Luka teny am-pandehanana manao ny asa ny teny izy ny manoratra. I John lay nanoratra amin'ny boky farany tany amin'ny nosy atao hoe Patmos rehefa ngiadra sesitany tany izy ny nanoratra. Nisy fomba samihafa, fiteny samihafa, farafakely ny telo ny teny nampiasaina ao amin'ny baiboly. Kanefa na dia eo ary zany dia mampiseho firaisana mahatalanjona ny baiboly. Ny lohahevitra ny baiboly dia tsotra fotsiny ihany ny famonjena. Manana mahery fo ny baiboly dia tsy iza fa Jesosy Kristy tompo. Eo ihany koa nefa le fahavalo zay voalaza fa ratsy fanahy ao amin'ny baiboly dia ny devoly. Ary ny ampy sy ny baiboly dia tsotra fotsiny ihany ny anambara ny fahamarinan'Andriamanitra, fahamarinana momba ny fiainana mandrakizay ary indrindra fahamarinana momba ny toetran'Andriamanitra. Voalohany zany dia hoe mahagaga sy mahatalanjona fa tena misy firaisana ao amin'ny baiboly. Ny faharoa dia zao misy fahavelomana mahagaga. Ny tiana lazaina dia hoe nezahana ny baiboly ho potehana kanefa dia mbola nivoaka velona foana ny baiboly tao anatin'izany fotoana izany. Ny baiboly no boky nankalaina sy nenjehana ary nitafihana indrindra teto amin'ny tantara. Tsy misy boky hafa nahazo fanafihana mihoatra amin'ny baiboly. Nanenjika amin'ny baiboly empereur, philosophe, ny patience ary indraindray dia nipino mihitsy aza manao an'izany fanenjehana izany. Hitantsika nefa ankehitriny fa na dia eo ary zany fanenjehana izany dia mbola mitoetra ny baiboly. Mamelany me ohatra anankiray anareo, misy lehilahy anankiray natsoina hoe Voltaire. Io Voltaire io dia lehilahy frantsay izay tsy mpino, maty tamin'ny taona 770. Dia nilaza izy fa anjavona ny kristianina sy ny baiboliny 100 taona aorian'ny hafatesany. Mba fantatrareo ve nefa nitranga 50 taona monja taorian'ny hafatesany dia nampiasaina mba amokarana baiboly ny tranony sy ny famoaham-bokony tany Genève. Mandalo sy miseranareo fahavalon'ny baiboly fa mitoetra kosa ny baiboly. Marina ny fanambaran'i Jesosy rehefa nilany izy manao hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Araka voalaza ny Marka 7:10 ny 9:30. Ny porofo fahatelo anehoantsika fa tsy manatsaly io baiboly io dia zao ny fahamarinana eo amin'ny lafiny ara-tantara. Nisy lehilahy anankiray natsoina hoe William Mitchell Ramsay zay nanapa-kevitra ny ana-porofo fa tsy azo itokisana amin'ny baiboly ary diso avokoa amin'ny filazana ara-tantara voalaza ao. Io Ramsay io dia archéologue, mpandinika ny rakitry ny tany ireny zany, mpahay tantara anglisy ary izy dia tsy mpino an'Andriamanitra. Dadany koa efa tsy mpino an'Andriamanitra. Dia nitodika tany amin'ny boky roa ny soratan'ny Luka izy, zany hoe filazantsarany Luka zany sy ny asan'ny apôstôly, satria ao amin'ireo boky ireo dia ahitana toerana sy anarana ary daty manokana voatonona zay mety mora amin'ny ana-porofo hoe marina sa diso amin'ny alalan'ireo loharano ara-tantara tsy ara-pivavahana. Dia nitety ireo tany ara-baiboly i Ramsay mba hanatrarana n'io tanjony io. Nanokana ny tenany tamin'izany fikarohany izany izy nandritra ny 520 taona.
nahagaga azy nahita fa tamin'ny alalan'ny fikaroana arkéolojika dia zao toerana tena misy avokoa ireo firenena 2 ireo tanàna 4 ary reno 5 zay noresahana tamin'ny bokyny soratany Lioka. Tsy navita nanaporofo i Ramsay fa diso ny baiboly saingy nahita porofo azatokisana ary izy fa tena marina ara-tantara amin'ny baiboly dia gago zao tontolo zao rehefa niova kristianina i William Ramsay ary lasa piaro ny fahamarinana ara-baiboly izy ry tanora malala tsy tantara foronina na fiction baiboly fa tena zava-misy ara-tantara zany tenin'Andriamanitra izany. Ny porofo faefatra farany dia zao ny fahatanterahanyireo faminaniana zay voalaza amin'ny baiboly. Ny baiboly no any boky ara-pivavahana mirakitra faminaniana zay tanteraka amin'ny Tsipriany teo amin'ny tantara. Ny testamenta taloha fotsiny dia mirakitra faminaniana mihoatra ny 2,000 zay efa tanteraka. Afaka manome ohatra maro ny amin'izany isika saingy amin'ity andro androany ity dia ny momba ny Jesosy no resahantsika zay mifandray amin'ny Jesosy milaza amin'ny manam-pahaizana fa nanatanteraka faminaniana maherin'ny 300 amin'ny testamenta taloha Jesosy. Anisan'izany faminaniana zany ohatra ny hoe ny taona nanom-pony sy ny nahafatesany voalaza ny Daniel toko 5, ny toerana nahaterahany voalaza ny Mika toko 5, ny fahaterahana mahagaga dia fa nambara ny Isaia toko 7 mielo, ny boky Nomery toko 420 dia fa laza ny amin'ilay kitana zay nanambara ny fisehoan'i Jesosy Kristy, ny famadiana zay niatra taminy dia fa voalaza amin'ny mpaminany Zakaria, ny fahafatesany sy ny nandevenana azy dia fa voalaza amin'ny mpaminany Isaia, ary ny fitsanganany tamin'ny maty ary dia fa voalaza ny mpanao salama. Ary efa tanteraka avokoa ny tsirairay amin'ireo faminanian'ny baiboly ireo sy ny maro hafa koa. Ary azo antoka fa mbola ho tanteraka izany resisa zay mbola tsy tanteraka. Dia raina ny tompo, dia raina ny Andriamantsika, dia raina ny anaran'i Jesosy satria porofo mazava ny fahatanteran'ireo faminaniana zay milaza fa avy amin'ny tsindrimandro tokoa ny baiboly tenin'Andriamanitra. Koa satria fa manana porofo isika ankehitriny anehoana fa tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly. Fanontaniana manaraka ary dia ny hoe inona ary ny tombontsoa ho azoko, inona ny tombontsoa ho anao tanora amin'ny famakinana zany baiboly zany. Betsaka ireo tombontsoa zay ho azonao amin'ny famakinana amin'ny baiboly saingy androany dia 3 amin'ireo ihany no tiako mba ho zaraina aminao. Ny tombontsoa azontsika amin'ny famakinana baiboly zany dia voalohany indrindra mamela antsika io alala sy ahafantatra an'Andriamanitra. Tsy mitovy nefa ny hoe mahalala ny momba an'Andriamanitra sy ny hoe mahalala an'Andriamanitra. Rehefa mahalala zay dia mila manokana fotoana ho azy ianao mba afantaranao any olona anankiray io. Mety makatahaka amin'ny fitondran-tenany ianao ary miara-miaina aminy. Azo fantarina amin'ny alalan'ny baiboly Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny baiboly izy dia sasy hoe ireny no manambara. Amin'ny alalan'ny famakinana baiboly no azonao zany ny hoe manahoana moa ny toetra an'Andriamanitra, ny fahamarinany, ny faharipony ary ny fitiavany. Jesosy Kristy dia nilaza manao hoe izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy efa nirainao. Ekina ny famonjenantsika zany ny fiainana mandrakizay, ny fahafantarana an'Andriamanitra, ny fahalalana an'Andriamanitra zay azonao amin'ny alalan'ny famakina ny baiboly. Ny tombontsoa faharoa dia zao ny baiboly no manome anao fahendrena sy fahalalana. Manome fahalalana fa manome anao fahendrena, fahalalana an'Andriamanitra ary mitarika ho amin'ny fahendrena izany. Tsy mampahendry anao ny fijerena vaovao amin'ny televiziona alohan'ny andehanana any ampianarana na rehefa hariva, na fijerena an'ireo zavatra zay mety ho hitanao anatin'ny application amin'ny telefona eny ampelantananao, na fijerena ireo fandaharana maro samihafa, fa manome fototra zay tokony ho fantatrao fotsiny ireny, manome ilay antsoina hoe kolotsaina kapobeany fotsiny ireny. Na firy boky ny vakinao momba ny siansa, ny aisoratra, ny filozofia, ny lalàna, tsy mampahendry anao zany satria tsy avy amin'ny saina na fahaizan'olombelona ny fahendrena. Fa ny baiboly no maneho antsika fa amin'ny ao aminy no ahitana n'izany fahendrena izany, ny fomba zay ampiarana azy, ny ankafizana an'izany fahalalana an'Andriamanitra izany. Ny famakinao amin'ny baiboly mantsy dia mitarika anao hahatsapa ny fanatriany ary manome antsika fahendrena ho amin'ny fiainantsika andavanandro.
zao no voalaza amin'ny baiboly ao amin'ny salamo toko fa 7:100 ny andininy fa 3:100 salamo fa 7:100 ny andininy fa 3:100 mazava ny famoahan-kevitry ny teninao ka manome fahalalana na fahendrena ho an'ny kely saina izany. Ny oabolana toko 2 ny andininy fa 9 dia milaza ihany koa manao hoe fa Jehova ny manome fahendrena avy amin'ny vavany avy ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no azahoantsika fahendrena. Ary ny tombontsoa fahatelo zay tiako zaraina aminao dia zao ny famakianao ny soratra masina, ny famakianao amin'ny baiboly dia mitarika anao analavitra ny fiainam-pahotana fa hitodika ho any amin'ny fiainana tsaratsara kokoa, eny fiainana be dehibe zay namboarin'Andriamanitra. Ampiena ny fafahana manota ao am-potsika eo amin'ny fiainantsika, ny famenona ny tenantsika amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fatakarana ny fiainan'i Jesosy Kristy ary ny fianteherantsika amin'io Jesosy Kristy io. Manosika antsika mba handroso bebe koa hatrany amin'ny fahafantarana ny asa fanavotana zay nataon'i Jesosy, ny fahasoavan'Andriamanitra, ary zany fahalalana zany dia manampy antsika hanohatra ny karazana fakapana rehetra. Mario anie zay lazain'ny baiboly ao amin'ny salamo fa 7:100 salamo fa 7:100 ny andininy fa 7 sy ny fa 1:10 dia zao ny voalaza: inona ny arovan'ny zatovo ny lalakaleany tsy ho voaloto, ny fitandre manaraka ny teninao, ato apoko no iraketako ny teninao mba tsy antako aminao. Ary Jesosy nilaza amin'ny filazantsarany Jaona toko 10 ny andininy 10 manao hoe izaho avy mba hananany. Jesosy avy mba hananako sy hanananao fiainana sady hananany be dehibe. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika an'izany fiainana be dehibe izany. Re tanora malala, tenin'Andriamanitra avy amin'ny tsindrimandro ny baiboly manana hery hanova ny fiainanao izy. Fotoana vitsy sy lasa izay dia nandre ny amin'ny tantarany lehilahy anankiray natsoina hoe Juan Bruno. I lehilahy io dia nihevitra hatramin'ny fahazazany fa afaka miaina tsy misy an'Andriamanitra izy, dia niaina arak'izay tiany izy, ary noheveriny teo am-piandohana fa mandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra. Niasa izy, nifalifaly, nafinaritra ny fiainana, nanao fahafinaretana, kanefa nahatsapa fahabangana tao anatiny tao izy. Niezaka nameno an'izany fahabangana izany izy dia lasa nitodika tany amin'ny zava-mahadomelona, ary tena tafaroboka tanteraka tao anatin'ny tontolo ny zava-mahadomelona zay nanandevo azy nandritry ny 4 taona. Ary tsy vitany hoe mihinana, nisotro, nampiasa zava-mahadomelona fotsiny izy, fa nizarany zany tamin'ny hafa ihany koa. Ary tena nampalahelo, tsy nanantena fiovana teo amin'ny fiainany intsony ny havany. Efa nataon'izy ireo zay rehetra azo atao mba hanampiana azy saingy indrisy ezaka verimaina izany. Indray andro i Juan dia nanatrika fety lanonana fankalazana tsingerin-taona nahaterahan'ny namany anankiray. Dia atao anatin'io lanonana io nahita andiana tanora zay mikanjo tsara izy ary manana fitondran-tena sy fomba firesaka mihaja tsy mitovy amin'ireo ankizilahy hafa zay mitovy fotoana aminy. Rehefa afaka kelikely dia fantatry Juan hoe tanora adventiste ireto tanora reto. Somary niezaka niafina izy dia nanantona an'ireto tanora reto sady natahotra satria noheveriny fa handa azy ireo tanora. Gaga nefa fa nandray azy tampitiavana ireo tanora ireo, niresaka tamin'izy ireo, nivavaka ho azy ary nanome azy baiboly rehefa mifarana ny fivoriana. Mbola tsy nitazona baiboly mihitsy ny tanako Juan, fa tamin'io andro io rehefa niala teo amin'ny fety io dia nanomboka namaky ny tenin'Andriamanitra, ary dia nanomboka tamin'io andro io dia niova ny fiainako. Efa 13 taona zay ny lasa hatramin'io alina zay nanomboany Juan namaky ny baiboly io. Tsy lehilahy voafatotry ny zava-mahadomelona intsony izy ankehitriny, fa lehilahy afaka miaina am-pifaliana miaraka amin'ny vady aman-janany satria nanao fahagagana teo amin'ny fiainany tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary nanova azy dia raina ny anaran'ny tombo noho izany toe-javatra izany. Re tanora, manasa anareo mba hianatra isanandro ny tenin'Andriamanitra, manokana fotoana tsy tapaka isanandro mba hienona ny feon'Andriamanitra, fa manome toky anareo fa hiova ny fiainanao,
iova ny fiainanareo raha mandray an'izany fahazarany zany ianareo. Azadin'olona mahitsy fa izao no voalaza ao amin'ny Timoty faharoa zay andinin'ny fototra tsara ho tadiditsika. Timoty faharoa toko fahatelo ny andinin'ny fahaenina amby folo sy fafito amby folo manao hoe fa zay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra de maninona ozy izy masokoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana zay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ry tanora malala, tianao ve ny andray an'izany tombontsoa izany? Tianao ve ny azo fampianarana sy fandresen-dahatra ahafahanao manitsy zay diso amin'ny lalakombana, hitaizanao amin'ny fahamarinana ary ahatonga anao ho tanteraka, vonona amin'ny asa tsara rehetra dineo ny tenin'Andriamanitra. Ataovy fahazarana ho anao zany. Efa andiniantsika teto reprofo zay maneho fa tenin'Andriamanitra avy amin'ny tsindrimandry amin'ny Baiboly. Betsaka ireo faminaniana zay tanteraka indrindra teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Misy ny olona niezaka handrava amin'ny Baiboly nefa izy ireny indray lasa kristianina. Maro ireo tombontsoa raisitsika amin'ny mahatanorantsika amin'ny famakiana sy fianarana ny Baiboly. Ka nde ataontsika ho tena fiainana lay hoe mandinika ny tenin'Andriamanitra zay soratra rehetra ny meny tsindrin'Andriamanitra. Andriamanitra ny hanampy anao mba tonga anao handray ireo tombontsoa zay omeny ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Ka manomboka androany ianao dia hanokana fotoana handray an'izany ho fomba fiaina ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika tsirairay avy any ny tompo. Amen. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux prouver ma foi. Tu
mamerina ny fiarabana ho atsika rehetra isaorana ny tompo fa dia mitahantsika mandrakariva izy amin'ity takariva ity a dia resadresaka ny amin'ny hoe inona ny planin'andriamanitra ny amin'ny tanora mino afahalinany amin'izany loha hevitra zany daholo isika kanefa milohan'ny herisotsika amin'izany indrindra dia andehtsika anaraka tahitsary maromaro a izay mirakitra ireo hetsika izay natao androany dia tsy inona izany fa nikasika ny global youth day Ciumena cha
Andriamanitra ho an'ny tanora loha hevitra anankiray goavany zany. Amin'ny ankapobeny tokoa mantsy ny tanora dia zao ny fomba fijery ny fiarahamonina azy. Asa raha mitovy amiko nareo amin'izay zavatra tsapa eo amin'ny fiarahamonina izay. Zao ny fijery ny fiarahamonina ny tanora hoe reny tanora reny reny le mpanao ny zavatra tsy mety reny, tsy matotra reny. Dia na any am-piangonana, na any am-piasana, na eo anivon'ny fiarahamonina ankapobeny dia rehefa misy erreur mitranga amin'ny fiainana dia ozy izy tsika hoe tsy mahagagy mbola tanora. Zay ny fijery ny fiarahamonina ny tanora amin'ny ankapobeny. Ary mampalahelo dia zao, indraindray aza moa zany rehefa hanao zavatra le tanora dia ohatra nefa endrasana mihitsy hoe tsy maintsy hanao erreur izy zao satria tanora. Dia rehefa mitranga tokoa le erreur dia ozy sika hoe ka efa fantatro tsy mbola matotra ange, reny monina alainareo. Ohatr'izany ny zava-misy. Ary ny tena mampalahelo dia zao, rehefa mba tena mandray ny andraikiny ny tsara koa le tanora dia satria efa ao an-tsainy hoe izy zany efa hoe tsy matotra dia ohatra ny lasa mirona tokoa le tanora ho any amin'ilay tsy fahamatorana. Satria zay zany le tontolo miainana. Ry hava-malala isany. Zany ve ny tena fijerin'Andriamanitra ihany koa an'ity tanora ity? Zay zao ny fanontaniana mipetraka. Ahoana indray ny fomba fijerin'Andriamanitra ny tanora? Mitovy amin'izany ihany ny fijerin'ny fiarahamonina zany koa hoe fijerin'Andriamanitra ny tanora, sa manao ahoana? Indraindray tsika rehefa mahita tanora mitantana orinasa anankiray ohatra, dia rehefa mandeha le orinasa dia ositsika hoe sy olo tsy ateza, zavatra mbola tanora kely reny ve? Ohatr'izany. Dia zao nefa misy zavatra mifaningotra ihany koa nefa ao anatin'ilay izy. Le fiarahamonina koa nefa amin'izao fotoana izao te hanome toerana ny tanora. Nefa le tsekilany matahotra satria hoe ny tanora zany ange fotoana ny fanaovana tsirambiny zany, fotoana ny fanaovana erreur zany. Dia misy aza hoe tsy misy koa ray aman-dreny sasany aza mametraka an'izao mihitsy mampalahelo any le toe-tsaina amin'ny ankapobeny satria na ny tena zao ary indray efa nisy fotoana latsaka tamin'izany fomba fisainana zany hoe sao lavo ay amindry. Aleo aloha anao dia rehefa manao erreur ve tsy ho hitao ihany no ananganana azy. Marina zany any amin'ny lafiny anankiray. Fa tsy le any amin'le hoe olona manao erreur ny olana. Fa le toe-tsaina mandeha mialoha hoe tsy maintsy hanao erreur satria tanora. Ry hava-malala isany, moa ve zany koa ny fijerin'Andriamanitra ny tanora? Raha ohatra tsika ka hijery izay voalazan'ny soratra masina dia andeha ho jerentsika hoe tahaka n'inona nametrahan'Andriamanitra an'izany antsoina hoe tanora izany. Ka raha mijery tsika zao ao amin'ny jaonina voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia zao ny voasoratra manao hoe manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala ilay hatramo voalohany ianareo. Ny tapany faharoa, manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Ny tanora zany ny fomba ametrahan'Andriamanitra ny tanora. Raha tanora ianao zay mijery amin'izao fotoana izao, raha ray aman-dreny ianao dia aoka ho taditsika fa zao nametrahan'Andriamanitra ny tanora zanatsika, manao hoe satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Raha misy zany atao fanohatra amin'ny soratra masina hoe mpandresy ny ratsy dia ny tanora, fa tsy le fomba fijery ny fiarahamonina amin'izao hoe ny tanora ilay efa natao resy ny ratsy. Tsy izay mihitsy zany raha ny ara-baiboly ny jerena, raha ny ara-soratra masina ny jerena. Ary vao mainka tsara kokoa aza ny voalazan'ny eo amin'ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo manao hoe nanoratra taminareo ray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Dia hozy izy ny toyany hoe nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Zany hoe tsy vitany hoe naharesy ilay ratsy fotsiny fa mahery mihitsy ny antsony soratra masina ny tanora. Tsy hoe ny tanora ka mbola marefo ka reny dia tsy maintsy hanao erreur reny dia tsy maintsy hidaraboka reny, tsy ravana. Ry tanora malala isany zay miaino an'izao fandaharana zao, ianao io dia mahery,
ianao io dia afaka mandresiny ratsy, ianao io dia afaka hitoerany tenin'andriamanitra. Fa tsy voatery hoe olona efa enimpolo taona ry havana, olona efa retirety, olona efa niteraka 5 na 9 na olona efa lehibe arak'izay ametrahany fiarahamonina azy vo azo atao hoe ho matotra, vo azo atao hoe hoendry, vo azo atrona hoe afaka mitahiry ny tenin'andriamanitra, vo azo atao hoe afaka mandresiny ratsy, tsy ry havana. Fa ny tanora mihitsy ny nametrahan'andriamanitra n'izany. Ary zany hoe tahaka ny ahoana moa zany mandresiny ratsy zany, dia hozy izy eo amin'ny 5:10 hoe aza ty izao tontolo zao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo zao, raha misy olona ty izao tontolo zao dia tsy ao anaty ny fitiavana ny ray, ny 5:20, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba izao fiainana zao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao. Zany hoe le tanora resahan'ny soratra masina hoe mahery hitoeran'ny tenin'andriamanitra, mandresy ny ratra hoe zany dia le mandresy an'le fakapanahy, mandresy ny filan'ny nofo, mandresy ny filan'ny maso, mandresy ny rehaka izao fiainana zao. Azo zany nametrahan'ny soratra masina ny tanora ry havana. Tanora afaka hiaina amin'izany. Ary ny 5:17 dia manao hoe ary mandalo zao fiainana zao sy ny filana, fa izay manao ny sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay. Zany hoe tanora afaka manao ny sitrapon'andriamanitra. Koa tiako izany ny misintona lesona voalohany amintsika manao hoe ny tanora dia mahery, afaka mandresy ny ratsy, ary afaka hitoerany tenin'andriamanitra. Ny tanora dia afaka manana toe-panahy-ambony, ny tanora dia afaka atao ohatra mihitsy amin'ny fiainana, fa tsy ohatra ratsy foana mandrakariva amin'ny ankapobeny, fa itsika tanora dia azo atao ho fanohitra tsara ho an'ny fiarahamonina. Ka rehefa avy eo tsika dia andinika lalindalina ny toyany, fa andehantsika aloha eno hira anankiray indray aloha. Yezaka mafi, ameri
misy any ity boky a izay mitondra ny lohateny hoe ny afatra ho an'ny tanora ity a de ahitantsika an'izao fehezanteny zao ka mba tiako anaraka tsara atsika tanora izay manaraka ity fandarana ity izao ny voalaza ao tanora manana fo tsy voaloto no antsoin'Andriamanitra mahery sa ary tapa-kevitra ny tomban-dà manoloana ny ady ka hanome voninahitra n'Andriamanitra sy ho fitahiana ho an'ny hafa jereo tsara misy qualification maromaro izay apetraka eto tanora manana fo tsy voaloto arak'le teny tary amin'ny soratra masina hoe mandresy ny ratsy fo tsy voaloto mahery sa ary tapa-kevitra ny tomban-dà manoloana ny ady tsy matahotra ady fa tsy le arak'le fandraisana tanora hoe samy ady amin'ny fotoana rehetra akory anao combat de rue akory ny resahantsika eto fa samy ady amin'ny fakam-panahy samy ady amin'ny tsy fahombiazana zany le resahana eto hoe samy ady ary ame voninahitra n'Andriamanitra ho fitahiana ho an'ny hafa ary raha toy izy na ho dizy izy hoe raha ataon'izy ireo antom-pianarana ny baiboly ka feheziny ny filany mitrotra ary enony ny feon'ny mpahary sy mpanavitra azy dia hiavana amin'Andriamanitra izy sady hanana toetra mendrika aja sy ambony ry tanora malalisana tena mahafinaritra neny mieritreritra an'izany hoe ny tanora ao amin'ny fiarahamonina misy atsika ny tanora ao am-piangonana atsika de tanora tena mianatra ny soratra masina zay le voalaza amin'ny baiboly hoe hitoerany tenin'Andriamanitra tia mamaky soratra masina raha maky boky ihany tsy aleo ve mamaky tenin'Andriamanitra ary rehefa zatra ny tenin'Andriamanitra ny tanora de zatra mifandray amin'Andriamanitra ilay tompon'ny fahalalana faratapony ilay tompon'ny fahendrena faratapony de le tanora amin'io ao anatin'ny heriny rehetra na ny vatana na ny sainy na ny ara-panahy de tanteraka rabaky teny am'izay le manao hoe mahery anareo mandresy ny ratsy anareo hitoeran'ny tenin'Andriamanitra ianareo ry tanora malalisana ny faniriko anao zay manatrika ity fandarana ity de ianao le tanora mahery ianao le tia mianatra ny baiboly ianao le mahafeny filana ianao le mihaino ny feon'ny mpahary ary ianao le miavana amin'Andriamanitra ary ianao le manana toetra sady mihaja no ambony tsara ry havana manana an'izany mandiranana an'izany ve ianao tanora manana toetra mihaja tanora manana toetra ambony zany ny tsy ampy amin'ity fiarahamonina ity be da be ny tanora manam-pahaizana tsy hoe manambany ny tanora manam-pahaizana fa ilaina ny fahalalana amin'ny toerana fahalalana ambony fa zao vitsy ny tanora mandresy ny ratsy kanefa izay fandresena ny ratsy misy angeny nametran'Andriamanitra atsika tanora ary mahafinaritra ny toizina ny atao amin'le boky manao hoe aoka tanjona eo amin'ny fiainanareo ny ho fitahiana sy famonjena ny hafa zay le voalaza teo itsika zany de mba tokony manao tanjona fitahiana sy famonjena ho an'ny hafa io de mitombona asina reo nampiafa mandinika fa aleo resahana kely eto ny tanora ny olombelona de ao akibon'ny reniny ny antehitra zato isan-jato amin'ny reniny izy ny hanina hoaniny ny rano sotrony zay momba azy rehetra ny rivotra ao akibon'ny eny rehefa teraka io ankizy io mivoaka de zao tapahana ny tadipotra
de efa manomboka amiza tsy miankina amin'ny reniny tsony ny rivotra iainany. Zany hoe manomboka saran'Andriamanitra aleo tena zany izy raha mbola zaza kely. Rehefa mandeha ny fotoana ao arinan'ny embolana farafakeliny, ao arinan'ny faharotaonan'le zazakely, de efa manomboka mihinana sakafo hafa izy fa tsy noho ny reniny rerintsony, de manomboka mahaleo tena indray zany eo amin'ny lafiny ara-tsakafo. De rehefa avy eo mbola tantanana, de tantanana eny izy aloha, de rehefa avy eo izy de ampianarina mandeha, de rehefa kelikely izy afaka mandeha rery, de rehefa avy eo izy ampianarina ny ampianarana, miatrika problème, devoir, enti-mody isan-karazany, ary rehefa avy eo izy de lasa mahaleo tena. Rehefa tafita ny fianarana, mitady asa, manana ny fidiram-bolany, de manana tokantrano, de tsy ahina intsony fa lasa pia izy. Ny tanjon'Andriamanitra, ny plan'Andriamanitra ry havana ho an'ny tanora, de tanora tsy ankin-doha, fa tian'ny tanora azo ankinana. Fa tsy hoe rehefa tanora de miankin-doha foana. Tsara raha teo zany anabeazana ny firenentsika. Tsy ankin-doha lava amin'ny any ivelany, fa mba aleo tena. Ka io de miankina amin'ny fanabeazana miainga avy any amin'ny isan-tokantrano rehetra. Tezao ny zanatsika, tezao ny tanoratsika aleo tena. Fa rehefa mahaleo tena izy de tanteraka le tanjon'Andriamanitra aminy mahery, mahery. Zany mahery zany de zao tsy mialoka intsony fa izy indray no alofana. Ary mahafinaritra ny toyany de ozy izy hoe eto ny hazavana na aiza lehanao, asehoany ny herin'ny tanjona nananao, fa tsy olony tsy fanapahan-kevitra ianao, mora hozongozon'ny fandesan-dahatry ny namana ratsy. Ny tanora izay manana tanjona lehibe tahaka zany, mahatsapa ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy teo amin'ny fiainana, de tanora afaka miatrika fakapanahy satria hafa ny tanjona. Tahaka ny hoe raha misy tanora anankiray omena vatsim-pianarana, ary io vatsim-pianarana io de ahatonga azy hanana toerana ambony eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, de lazaiko amintsika fa anao zay ahafara hery ny tanora io rehefa fatany fa tsara no aviny, mahanatanjona mazava tsara izy, de hiezaka mafy izy amin'ny fiainana. Ny zanatsika koa de aoka mba ho tezaina anana tanjona ambony amin'ny fiainana, tsy tanjona ambanimbany. Raha ohatra hoe anala CEPE, anala BEPC, anala bac, aka licence, aka maîtrise, eny fa na aka doctorat zany zanatsika, de tezao beazo, tsy hanao hoe ataovy zay ahafahany, tsy ny ahafahana fanadinana ny tanjona ry havana, fa ny tena zava-dehibe de zao ny azahoana ny note farany ambony indrindra. Zay nge mahatonga ny Deutéronome 4:20 manao hoe olohany fa tsy rambony. Tanjona ambony ny irin'Andriamanitra ho an'ny tanora, zay mahatonga azy manao hoe mahery ianareo, maresy ny ratsy ianareo, tsy resen'ny fakapana lava zao, tsy midaboka lava zao, tsy sasatry ny miarina lava zao, fa mba ny tanora mihitsy ny mpampiarina rehefa misy menjera. Fa tsy voatery ny tanora foana ny amperenina amin'ny fiarahamonina akory. Ry tanora malalisana, manomboka zao de mba tokony hanana ambi-po masina tsika. Araka le voalaza teo, toetra ambony, toetra mihatsy, apetrao ny tanjona amin'ny fiainana. Ary zao ny toyana, ozy izy hoe tokony hanana saina mivelatra ny tanora, drafotra endry ampiasain'izy ireo amin'ny faratapony ny fahafahamanaony. Hatreto zany de misy zavatra anankitelo lehibe hitatsika mipetraka amin'izay toerana ametrahan'Andriamanitra atsika ve isika, de le mahery, maresy ny ratsy, itoerany tenin'Andriamanitra, manana vina lehibe. Aoka mba tanora manana vina, ary ny vina de tsy ho lasa nofo fotsiny na ho lasa dream, rêve, fa ny vinatsika dia ametrahantsika tanjona, ka misy tanjona objectif zay tena lehibe. Ary rehefa mipetraka ny objectif de asio drafitra tsara, fipetraka tsara. Fa rehefa mipetraka zay de zany de efa manampy atsika tsy ho resy ny ratsy, zany no manampy atsika ho tanora mahery, zany no tonga atsika ho tanora tena hitoerany ny herin'Andriamanitra. De ty misy torohevitra
atao hoe azo ampiarina vetrany amin'ny fiainandavanandro, aza midonana pona tsy manao na inona na inona, satria hoe tsy afaka anao zava-dehibe anareo fa ataovy tanteraka sy amin'ny kely izay rehetra azony tananao atao. Hitanao ramalalisana, asio fandaharam-potoana mazava ny fiainantsika andavanandro. Rehefa mifo isika dia manao inona? Vao mifo ve tsika manao banjina miaraka amin'ny Jesosy, méditation personnelle ve tsika ohatra? Vao mifo ve tsika aorinan'izay manao fanatanjahantena ve tsika mitohy? Aorinan'izay manao fiambena maraina ve tsika? Bandikany manao fiaraha-mivavaka ve tsika? Aorinan'izay misy raharaha ve ataotsika? Aorinan'izay inona no tokony atao? Mandeha mianatra, mamaky boky, betabe ny azo atao tanora malalisana, manitatra fahalalana, fa aza mijanona midonana am-poana hozy le torohevitra. Tsy variana eo amin'ny messenger, manodikodina Facebook, dia sasatry ny manao like, j'aime ny fiainan'ny olona, fa maninona tsy ny fiainantsika no anaovan'ny olona j'aime sy like, fa maninona ny hafa foana ataontsika like sy j'aime betabe. Fa itsika ny tokony ataon'olona like sy j'aime betsaka, itsika tanora io, aza midonana am-poana raha teo lasa lavitra. Aza mipetrapetraka foana, asa jereo le viny, apetrao ny tanjona, manaova drafitra maitipaky, ary miasa mifanaraka amin'ny drafitra izay nataontsika. Ny action antsika rehetra, ny asa izay ataontsika rehetra, dia tokony hifanaraka amin'ny drafitra sy ny tanjona ary ny vina izay napetratsika. Dia ozy ny toy any manao hoe afaka hitarika hafanahy avy ao anaty fahotana ho amin'ny fiovam-po aza isika, raha ao anatsika ny herin'Andriamanitra manitona. Mahafinaritra tanora malalisana. Tsy ny hoe fahombiazana ara-nofo fotsiny, fa lasa misy hery miasa mangina amin'ny hafa isika amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny hafa. Ary eny ho lasa famonjena ho an'ny hafa amin'ny lafiny rehetra isika. Zay le hoe ialofan'ny hafa isika, fa tsy mialoka foana amin'ny hafa. Zany mba hafanyriko, zany rehetrarehetra zany ho antsika tanora amin'izao fotoana izao, noho ny fahamarinany mahatoky, noho ny fanapahan-keviny hanome voninahitrin'Andriamanitra ambony ny fahefan'olombelona, dia nanome voninahitra azy teo mason'ny olon'Andriamanitra. Iza ry havana ny resahantsika an'izany? Ry Daniel zany, ry Joseph zany. Tsy hoe teoria fotsiny zany zavatra resahako zany, fa azo ampiarina zany, azo iainana zany. Nahoana moa ny efa niainan'i Joseph sy Daniel zany tsy afaka iainantsika? Ho resahantsika amin'ny tafa farany rehefa avy eo ny ohatra izay efa niainany indreo teo alohantsika. Ny androny atanorako ritompo tsaro apetrako eo ampelantanana iza anio iza iriko andro soa sy tena kanto faendrena avy amina atokako anao Jesosy ny hery atanorako ianao irery tompoa iriko mba hitantana aza avela andeirena Jesosy Sirubina wisanandru nilalaku Rindra-rindrani zau tuntuli zau Meti sarikaya na lavichana
jesosio kuampianara utumpu niteninau ufiaruvana mafri nilalaku atukakuanau jeso nierini atanuraku yanawileri tumpua irikyumbai tantala adavela andeidela jesosio siruvinau isanandro nilalaku atukakuanau jeso nierini atanuraku yanawileri tumpua irikyumbai tantala adavela andeidela jesosio siruvinau isanandro nilalaku lay toerana ametran'andriamanitra ny tanora hoe mahery maharesy ny ratsy itoerany tenin'andriamanitra sy le nijerentsika tao anatin'le boky hoe niafatra ho an'ny tanora teo dia tsy hoe teoria fotsiny akory fa efa nisy ny ainany zany ary efa ohatra ho atsika dia tsy izy akory fa Josefa, Daniel, santionany ary Jesosy Kristy. Ary ny zavatra mampiavaka Josefa sy Daniel ao amin'ny soratra masina dia zao: samy jiosy ary avy eo lasa narana toerana ambony any amin'ny fienendehibe tamin'ny fotoana izay niainany, vanim-potoana izay niainany. Dia raiso ange zany ohatra amin'izao fotoana izao hoe raha ny fienendehibe fatantsika amin'izao fotoana izao ohatra aka ohatra tsika hoe États-Unis ohatra, dia ianao malagasy na Frantsa, anisa fienendehibe ihany zany, dia noho ny fahendrenao, noho ny fandresena ny ratsy izay niainanao amin'ny mahatanoranao, noho ny tenin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinao. Zany atao hoe toeran'ny tenin'Andriamanitra zany mantsy dia zao hoe hitoeran'ny fahalalana an'Andriamanitra ray manontolo, ka tsy mitombo amin'ny fahalalana mahazatra, amin'ny fahalalana akapobe, ny fahalalana nanan'ny tanora izay feno tenin'Andriamanitra, fa manana niveau intellectuel izay tena avo, satria Andriamanitra mihitsy mampianatra azy. Satria ny teny amin'ny soratra masina no ianarany dia mianatra ny fomba an'Andriamanitra izy, ary ny toetra an'Andriamanitra ny iainany, ary ny degré d'intelligenceny dia tena avo dia avo, satria Andriamanitra mihitsy no mampianatra azy. Ka raha isan'andro zany ny tanora ny voky ny tenin'Andriamanitra, dia isan'andro izy dia mitombo fahalalana amin'Andriamanitra, dia izay ilay antsoina hoe mitombo ao amin'ny Kristy. Ary rehefa mitombo isika dia zao lasa fanohitra ho an'ny fiarahamonina, ary itsika fanohitra tsara ho an'ny fiarahamonina. Dia ny mahafinaritra dia zao ho tahaka ny Josefa. Tsy hoe tsy handalo zavatsarotra isika, fa be da be ny zavatsarotra lalofana, tena be da be. Fa saingy zao reny zavatsarotra rehetra izay lalovantsika reny dia tahaka ny fanadinana. Ohatra ny mpianatra anankiray raha tsy nandalo fanadinana dia tsy azo atao hoe afa-panadinana, ary rehefa tsy afa-panadinana dia tsy azo atao hoe nahazo diplôma, ary rehefa tsy nahazo diplôma dia tsy azo atao hoe efa tonga misehatra avoavo kokoa. Ka itsika zany isaky ny misy olana eo amin'ny fiainantsika zavatsarotra sankana nalovana, dia izao ny tokony ao an-tsaina hoe ho ampiakarin'Andriamanitra mombony kokoa zany. Tsara zany, toetsainy zany ny havana malalisany.
ny rariko dia ana zany toetsainy zany isika tanora fa zany no tsyna hoe mahery ny tanora manana zany toetsainy zany lasa atao culture atsika mihitsy ny samy asika zava-trarotra kanefa miasika zava-trarotra satria mahana tanjona ambony mahana drafitra ambony ary mahafinaritra ho an'ny Josefa sy Daniel rehefa misy ratsy dia mini mihitsy izy ao am-pony tsy hanao ny ratsy fatatsika zany tamin'ny fanandramany Josefa fatatsika zany tamin'ny fanandramany Daniel ary hitatsika koa zany tamin'ny fanandramany Jesosy Kristy rehefa nalainy devoly fanatany anevitra izy fa tsy manaiky ho raisiny ratsy zay le mahatonga ny soratra masina manao hoe manoratra aminareo zatovo satria mandresiny ratsy ianao ry havana rehefa mijery an'izany ny soratra masina dia satria ny soratra masina any amin'ny testameta vaovao dia efa nahafantatra ny fanandramana zay niainany Josefa efa mahafantatra ny fanandramana ny ainany Daniel mahita ny fanandramana ny ainany Jesosy Kristy dia samy teny amin'izay izy hoe mahery ny tanora nahoana ry havana ny tanora amin'izao fotoana izao koa tsy atao hoe mahery fa nahoana nefa Andriamanitra ray ihany ny Andriamanitsika raha mino isika fa ny Andriamanitra Josefa ihany no Andriamanitra Daniel no Andriamanitra ny Jesosy Kristy io Andriamanitra io dia afaka hitondra azy ianao ho mahery andresiny ratsy hitoerany ny tenin'Andriamanitra ary dia ho faly Andriamanitra manana atsika lasa itsika indray no fanohitra amin'izao fotoana izao itsika indray no atao ohatra tsara tahaka an'izy Daniel sy Josefa sy tamin'ny andro Jesosy Kristy teto tany dia itsika indray ilay antsoina hoe mba jereo ihany mba jereo ihany moa hoe tsy zany koa ny faniriany ray aman-drenitsika hoe mba hirin'ny olona fa tsy haniry olona ny raintsika izay ny an-danitra koa dia maniry asa ianao mba ho irin'ny olona fa tsy haniry olona ary isika no hitoeran'ny herin'Andriamanitra avy amin'ny alalantsika no hikorianany fitahiana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra hitahiana ny hafa sy hanasoavana ny fiainan'ny hafa tsara ry havana zany tsara ny mieritreritra an'izany ka ny fiainantsika dia tsy hoe fiainana tsy misy olona tsy hoe fiainana tsy misy sakana tsy hoe tsisy problème fa na feno problème azy dia ho tanteraka ny tenin'ny Davida mpanao salamo ao amin'ny salamo 120 manao hoe fa na dia makivaky ny lohasahaliko ny fahafatesana za zay le voalazan'le boky ny afatra manotanora teo tsy matahotra miadiady dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao ny amiko ny tsoraka azinao sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra iriko indrindra raha mba hanana an'izany toetsaina zany ianao izay manaraka ity fandaharana ity manana vina manokana ho anao Andriamanitra dia mahery ianao mandresy ny ratsy ianao hitoeran'ny tenin'Andriamanitra ianao apetrao hifanaraka amin'izany vina zany ny tanjontsika eo amin'ny fiainana tanjona izay tsy ho malemilemy tanjona izay tsy ho mora resy tanjona tsy manaiky ho resy ny fakapanahy ary ny soratra masina dia efa niteny raha teo fa tsy misy fakapanahy zay nataony loantsika fantatr'Andriamanitra fa tsy ho zakatsika zany hoe ny fakapanahy rehetra zany zay tonga eo an'loantsika io dia efa fantatra fa ho resitsika io raha miaraka amin'i Jesosy isika zay le teny soratra masina hoe raha miaraka amiko ianareo ka ao aminareo ny teniko dia angatao zay tianareo fa ho tanteraka aminareo zany ry hava malala isany meteza hitoeran'ny tenin'Andriamanitra mivavah ka aza mitsahatra aza variana fotsiny amin'ny messenger aza variana fotsiny amin'ny Facebook manodikodina ny YouTube ny film isan-karazany zay tsy fantatsy tsy dia hitondra inona loatra ho amin'ny fiainantsika fa andeha ho lanina ny fianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana betsaka dia hitombo fahalalantsika hitombo fahindraintsika ho matotra kokoa tsika amin'ny fiainana ary ho lasa lavitra Josefa Daniel lasa premier ministre farafakely nitoetra any an-dapa any amin'ny firenendehibe
zay firenena zay tsy tao amin'ny firenena nisy azy akory afaka manao zavatra mihoatra lavitra noho izany ho atsika asoanao koa Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary zay ireo ny nanaovan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy nampiakaran'Andriamanitra ny an-danitra izy eo amin'ny tahanakavanan'Andriamanitra any amin'ny faratapony ny Andriamanitsika dia mahana tanjona lehibe lavitra vina avo lenta ho an'ny tanora rehetra ny angatahana ny herin'Andriamanitra sy ny angatahany ho asoanao dia zao anaiky ho tarihan'Andriamanitra ho any amin'izany tanjona lehibe sady goavana izany koa ny tompo any hombatsika ka mba anaraka ny planin'Andriamanitra ny fiainantsika ho lasa ambony isika ary tsy vitany ho lasa ambony fotsiny fa zao rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra dia ho voavonjy isika ary tsy isika ihany no voavonjy fa izay rehetra manodidina atsika izay rehetra mikasika atsika dia mikasika famonjena izay mikasika atsika dia mikasika fahasoavana izay mikasika atsika dia mikasika fitahiana ary ho be da be no tonga ny an-danitra noho ny amintsika dia ho fady Jesosy Kristy ny ametraka kitana marobe eo amin'ny satro-boninahitra izay efa voahomana ho atsika andeha hivavaka ny amin'izany isika Andriamanitra tompo tsara sy masina izay ny an-danitra ankehitriny dia naverinao taminay tsirairay avy fa mahery ny zatovo mahery ny tanora mandresy ny ratsy hitoerany teninao Andriamanitra engane mba tsy hivoanao amin'izany intsony ny fomba hijeren'ny tanora ny tenany ka amin'izao sisy izao dia ametsaka tanjona ny tanora rehetra ankafy andinika ny soratra masina ametraka drafitra isan'andro andinika ny teninao hibanjy anao Jesosy Kristy ametraka tanjona andresy ny fakapanahy fa tsy ho reseny ny fakapanahy lava izao ametraka tanjona mba ho lasa ambony ary fitahiana ho an'ny hafa ary indrindra hitsenanao eny amin'ny raha lanitra ary anomana ny marobe hitsenany Jesosy Kristy rehefa ho avy tsy ho ela ka noho ny aminay tsirairay avy dia ho marobe ireo fanahy izay ho vonjena satria nandeha araka ny planina izay natolotra ao izay tononay izany vavaka izany noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ary mpanjaka ary ohatra ho anay tsirairay avy amen.
zanakao hiezakao ni anama ni finoko anao riray ni finoko anao riray kana umurana umavy fa izao de zanakao fa izao de zanakao Sing
sirfetsani famindrampua tolonindra olisarina fahitadiana ka alamny lalana natorony inianino bara izy tondra fivarina sy hitatana nidy kara sendra faorina tsy mokibisanaty ofirininy tiavena iratanana olo kanawaingana nawela tetsy maitsoto diso kanawaingana nawela tetsy maitsoto diso ry havana malala faly misaotra an'Andriamanitra indray tsika satria nandihy sabata mahafinaritra tamin'ity androany ity ary afaka fotoana foy ora vitsivitsy dia hifarana zany sabata izany ary dia andihy herinandro vaovao indray sika tsara ny mametraka ny fiainantsika am-pelatanan'Andriamanitra amin'izao herinandro vaovao zao satria tsy fantatra herinandro mbola tsy misokatra eo anoloantsika fa mbola miafina amintsika ny zavatra mitranga ka zava-dehibe ny mametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra amin'ny maha zanak'Andriamanitra dia izy no manome ny teny fikasana izy no manome antoka ny amin'ny hoavintsika ary izao no voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany ny 2:12 Jaona toko voalohany 2:12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany ary izay nandray azy dia nomeny hery nandray an'i Jesosy zany dia omen'Andriamanitra hery isika mba ho tonga zanak'Andriamanitra ary rehefa zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra no manome antoka ny amin'izay rehetra omenantsika izy no manome antoka ny amin'ny fitahiana sy ny zavatra maro izay olalovantsika ao anatin'izao herinandro vaovao zao amin'ny maha zanak'Andriamanitra mantsy dia Andriamanitra no miantoka ny adidy sy ny andraikitra mombantsika amin'ny maha zanak'Andriamanitra atsika tahaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka misy teny fikasana izay omen'Andriamanitra mikasika an'izany tokoa ao amin'ny Isaia Isaia fa dia 70 dia ny 9:12 toko 9 izay efaotrany efa mahazatra antsika ihany Isaia fa dia 70 dia ny 9:12 eo amin'ny tapany faharoa no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Isaia fa dia 70
dia ny 120 ny tapany faharoa aminaran'i Jesosy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ao adidiko ihany. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka adidiko ihany. Teny fikasana izay omen'Andriamanitra ho an'ny zanany zany, satria ny zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra no manome antoka ny amin'ny fiainako aviny rehetra. Ary satria tsika zao efa mahazo antoka ny mahazanak'Andriamanitra tsika, dia tokony ho azotsika antoka koa izay teny fikasana izay, fa Andriamanitra no manome ny momba atsika. Izy no miantoka amin'ny fiainantsika, izy no manome ny fitahiana, izy no manome ny fiarovana, izy no manome na notafiana. Ohatran'izay zany dia Andriamanitra avokoa ny manome antoka amin'izay. Ka rehefa azo antoka zany fa Andriamanitra no moa atsika, dia azontsika atao zany zao ny mametraka ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra. Azontsika atao no mametraka ny momba atsika eo ampelantanan'Andriamanitra, tahaka ny Petera. Petera rehefa nahazo antoka fa zanak'Andriamanitra izy, efa azo ny antoka fa noho ny amin'i Jesosy dia manana an'ilay ray be fitiavana izy, dia azo ny atao ny mametraka an'izay fiainan'izay eo ampelantanan'Andriamanitra. Dia zao no voalazany eo amin'ilay Petera voalohany toko 5. Petera voalohany toko 5 dia ny 17. Petera voalohany toko 5 17 dia zao no voalazan'ny Petera amin'ny alalan'ny fahazahoana antoka tsara no itenenan'ny Petera nyity teny ity, vakitsika aminaran'i Jesosy, ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Izy zany no miay antsika zanany, izy no manome antoka ny fitahiana izay tokony ho atsika, ary izy Andriamanitra zany no manatanteraka izay tokony ho atsika rehetra, ny fiarovana, ny fitahiana, ny fitafiana, ny sakafo, ny fiatranoana sy ny sisa zany dia azon'Andriamanitra atao daholo, tahaka ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika zany amin'ny maray be fitiavana azy, dia izy no manome izay antoka izay adidiny isika, andraiky ny mamelona atsika, andraiky ny mitaha atsika, andraiky ny miaro atsika, andraiky ny manao izay tokony ho atsika rehetra ao anatin'izay zavatra izay. Ary Jesosy ao anatin'ilay teny fikasana mahafinaritra dia milaza zavatra tena manome fanantenana, tena ohatrany hoe tena azo sapahitanana zany ilay antoka izay omen'i Jesosy atsika, satria omen'Andriamanitra tombam-bidy ambony isika amin'ny maha olombelona atsika. Satria tsika tsy olombelona fezanany fotsiny, na olombelona tahaka ny olombelona rehetra, fa isika dia zanak'Andriamanitra ary ambony isika eo anatsen'Andriamanitra. Ka dia Andriamanitra zany dia manome antoka atsika ny amin'ny zavatra tokony ho atsika amin'izao herinandro vaovao izay mitsidika izao. Andeha vakitsika io teny fikasana sy teny mahafinaritra izay nomen'i Jesosy atsika io ao amin'ny Matio toko 4. Ny Matio toko 4 dia misy teny mahafinaritra izay voalaza. No vakitsika zany zao dia manomboka eo amin'ny 520. Ny 520 somary lavalava zany io teny io, kanefa dia teny azahoana fifaliana, teny azahoana antoka ary teny azahoana fifaliana tokoa no mandray azy. Eo amin'ny Matio toko 4 dia ny 520 zany izao no vakitsika aminaran'i Jesosy. Aloha izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ianareo, dia izay ho aninareo na izay ho sosonareo, na ny amin'ny tenanareo, na izay ho tafianareo, moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njofo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny, ary ndrainareo izay any an-danitra no mamelona azy, moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Hitantsika amin'izany fa zay zao dia efa manome tombam-bidy ho atsika Andriamanitra ny amin'izay zavatra izay, satria tsika mihoatra amin'ny maha-olombelona atsika zanak'Andriamanitra dia mihoatra noho ny zavaboary hafa rehetra isika, satria manana tombam-bidy ambony isika eo anatsen'Andriamanitra amin'ny mahazanany atsika. Dia toizako izy eo amin'ny 570, ary iza ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andrenany na dia kely akory aza. Hitantsika amin'izany fa tsy afaka manampy isika, noho izany dia miankina tanteraka amin'Andriamanitra zany ny fiainantsika. Ary zay no nahatonga ny Petera teo ny teny manao hoe apetrao aminy ny fanahinareo rehetra, satria tsy afaka mavita na inona isika raha tsy eo Andriamanitra izay manome antoka atsika ny amin'izany zavatra izany. Ka dia Andriamanitra no ametrahantsika izay. Ny 520 dia ozy aminaran'i Jesosy, ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo, dinio tsara ny fanirin'ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miamafy na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo
fa na dia Solomona teo amin'ny voninahitra rehetra aza tsy mba mitafy tahaka ny anankiray amin'ireny, ary raha niahatra ny atsaha izay any any anio ka atsipy any apatana rahampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainky avay anareo ry kely finoana. Tena mahafinaritra zany teny fikasana zay men'Andriamanitra atsika izany. Fa niahatra, misy dikaninona tokoa moa zany niahatra, kanefa alaina izy eny dia atsipy any apatana rahampitso may, kanefa reny raha ozy dia ampitafian'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra. Maika fa isika tsy omen'Andriamanitra fitafiana ve isika? Tsy ampitafian'Andriamanitra ve isika? Ny aina ve tsy omen'Andriamanitra ve isika? Ny aina mihoatra noho ny fitafiana? Tsy omen'Andriamanitra fitafiana ve isika? Tsy omen'Andriamanitra sakafo ve isika? Aza manahy isika fa Andriamanitra no momba ny fiainantsika rehetra. Mahazo antoka isika zany zao amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia adidin'Andriamanitra isika, ary raha mahadidin'Andriamanitra atsika dia izy no miantsika, izy no miantoka ny zavatra rehetra izay omenantsika. Ka na inona na inona zavatra angatahantsika dia zao mivavaha mafy isika, apetrao amin'Andriamanitra ny fanahintsika. Fa nivavaka ny tsy ambaratelo, apetrao aminy ny fanahintsika fa izy no miantsika. Dia na inona tadiavintsika, na fitafiana, na sakafo, na fiatranona, na zavatra isan-karazany, zay rehetra momba ny tenantsika dia Andriamanitra no miantoka izany rehetra izany. Ko Andriamanitra hitahantsika rehetra amin'izao herinandro vaovao mitsidika izao. Andriamanitra no hitahantsika rehetra, ame zay rehetra ilaitsika izy, ame zay rehetra mety ho mahasoa antsika izy. Izy no miantoka izany rehetrarehetra zany, ka dia hitahantsika rehetra ny Andriamanitra. Ary indrindra ho an'ny tanora izay manomboka ny herinandro fivavaka, herinandro fiaraha-mivavaka amin'ny herinandro ty, engany antsika mba azo hevitra mahasoa ny amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ninona zavatra mitranga dia Andriamanitra no ametsahantsika ny fiainantsika, ka dia hitahantsika rehetra ny Andriamanitra hanome zay mahasoa antsika, dia ahita fifaliana isika, ahita zavatra mahafinaritra isika, ary ahatsapa fanandramana vaovao indray isika miaraka amin'Andriamanitra amin'ity herinandro vaovao ity, dia ny voninahitra ny ho azy rery any. Amen. Ni
dia toy izay indray zany ny fotoanantsika tamin'ity androany ity a, ary isaorantsika n'Andriamanitra tamin'izay fotoana mahafinaritra izay. Ny rariana dia ny ahatonga antsika tsirairay avy hanana herinandro vaovao mahafinaritra eo ambany fijerin'Andriamanitra. Ka ambarana antsika izao fotoana izao dia andeha isika hivavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, ny dera, ny laza, ny voninahitra dia atolotra ianao. Misaotra anao amin'ny fotoana izay nomenao nahafahanay ny fampahery, indrindra nahafahanay ny fanome toky. Fa ianao Andriamanitra rainay dia miahanay amin'ny zavatra rehetra, indrindra amin'izao herinandro vaovao izay hitsidika eo amin'ny fiainana izao. Ianao no mahalala izay mahasoa anay, mamindrafo aminay ianao, mamelany heloka tsirairay avy, engany mba eo ambany fijerinao tokoa ny fiainanay. Meo anay ny fananao masina, hiaro anay amin'ny asany ratsy rehetra izay asa ratsy izay alefan'ilay ratsy, ary indrindra hitahanay ianao amin'ny fiainanay, na ara-nofo zany na ara-panahy. Dia tsy afantatrao fa mahasoa rehetra dia tanterao aminay, na dia tsy voatononay azy zany fa tanterao aminay noho ny lehibe ny fitiavanao. Fatinoninay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.